atolotra ao antsika mandritra iterinandro ity ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe 12 Desambra. Nosoratany Laira Kotoarso. olalaovin'ny talenta miory miaraka amin'ny Daniel. Laira Kotoarso. Tahina Nantenaina ary Axel. nandray feo Roberto. nandrindra ra teknika Ramsetatanta. nanantotoso Axel. 12 Desambra. Anio no andro faharoa. Zanga rezo mivady tena mety hody kely aloha riva fa aiza ve dia lafika atao aminareo ato foana. Izany ve? Efa ho herinandro zay. Aza mieritreritra hoe milavika izany lesy Benja. Hita avy izany. Ato an-trano hoe lafa tsy hoe aiza tsy akory. Sady ilana fandraisana salaminiavana fa tsy hoe namana tsotra tsony e. Hita ho ara-madio. Eno efa mifampihinana namanita sy ny masaka tsika ary efa mifampizara an'izay marary. Na dia toa aza hoe somary efa zokozokon'ny lahy ihany izay mivady. Marina lesy zandry Benja. Efa zandry ny fanampatsinay amiko no naresako ny lahy. Tsy mody aloha lahy e. Sady misy resaka tianay mivady ambara amin'ny lahy izay koa ne. So dia mba vaovao ratsy le izany no fidika. Ka sady tsy vaovao koa nele izy fa karazana sosikevitra kely. Avy dia lazao ary dia ambaroko. Hitany lahy. Leo ny rotoroto eto andrenivohitra lesy izay mivady dia nanapa-kevitra ny mba hiala sasatra any atsimotsimo any. Tsara kosa lesy zaniko. Dia oviana hononareo ny anaingaka. Aza tapahany lalo ny teniny fa mbola hitohy e. Dia rehefa nataonay ny katsikajy rehetra dia ny miaraka aminay no mety amin'lahy. Amin'izay mba misokatsokatra kely ny sain'ny lahy e. Sa ahoana? Tena tamoka be amiko kosa lesy izany sady toka amin'ny sady aka. Aza manao an'izany no Benja fa mahasoa ny lahy izany matoa ataonay e. Ka tsy fantatra hoe tsy fantatra fa atao amin'ny toetra ao an-tsaiko ao foana ny endrika diary. Fa mbola tia azy tsy adiniko izy. Le feony malefaka mandangolango le fofony ranomaniny manentoentoka mipaka avy hatrany anatiko any fa toa tsy mandalo eo anoriko. Ody fity mihitsy le tsy mahazo an'lahy io inona zo ny idirany diary amin'le resaka teo ka na ody fitily ty na ody lolo na ody ambava fo dia tokana ihany ny zavatra haiko inona e? Tena tiako izy ary zay rehetra toko dia tsapako misy azy daholo. Zay indray le feo. Aza dia atao kapomanita be kosa ary fity fa mafy anie izany voadona-pitiavana izany e. Indrindra hoe voafitaka sy namprofesina. Azafady lesy ry dada kely Fa mba mengavo moa rery Benja. Ndao fa mahafinaritra be nge ihany e. Misy an'izay ilaina rehetra any. Ka le anyme fahasorenanareo mihitsy aniny tena tsy laitrako e. Fa hanasorenanay ahoana moa lahy? Mazava ho azy fa ambiansa sy filinina ny tadiavinareo any. Zany efa mety hitogaiko sy anjetodava noho ny alailoko any diary ka so dia vinitra anareo zaniko. Raha ny amin'izay indray zandry dia malalaka lahy. Tsy afaka nenery an'lahy zay ny amin'ny tsy maintsy analala azy rehefa any. Fa zay reven'lahy mihitsy no tanterao. Na mbola atory foana aza dia tsy maninona mihitsy. Ny anay ny tanjona dia ela mandeha mahita ny voary tontolo sitranay mba amafana dia alahelo kely ray monja ao am-ponilazy na dia tasina fery bitika kely azy. Mitady ho resy lahatra Aza misalasala moa fa tsy hanenina ny lahy any makany. Sady isa moa malala raha any lahy dia mahita ny solony diary. Aza itenenana an'izany aloha raha mety ka. Aza miaina an'izay retirety ny fidy io lesy fa izay ampilamina ny saina natao mety ho possible zany eny ary tapa-kevitra. Mba zay ahay lesiko. Fa oviana ho any andeha ary afirintsika no any. Raha afaka pitsisika ny anainge dia tapa-bolana eo ny faharetany ihany. Tapa-bolana? Dia ahoana ny asako ka? Inona no mampanahy lafa zany dia izay indisany efa voalamiko daholo zany. Raha rivo sisika no makany ampiasana dia congé lava be avy eo raikitra re.
Zany ary aloha ny reva e. Tsy anao aka olitiry fidy ahony angala sady misotroka olity mitondra tômôbilina ankelitianareo e. Tsy tahaitra letsy lahy fa bekisaray fotsiny io atao ody lalana dia ento aty amin'izay ireo ambon'ireo ampirinina reny e. Dia makaiza sy makaiza moa zany ny direksion raha fotsy raha fotsy angano betsakany inona ary tikizikizitiny ity eno ary monsieur le directeur général lo fa raha tale généraly nga dia tsy mahazo miany ihany ka mandeha ny fotoana fa aizy mirana anao alainy e. Fa izaly ity zany mirana ay marina moa mbola tsy nitenenina taminao tsy mbola nisy resaka an'izaniko mirana lesy kozinina koa mpianadany ray mandreninay fa saingy hoe efa maty ny reniny moa tsy fantatra izay tena rainy ka mbody kely mampalahelo re izy a zany a dia iza zany no mitaiza azy raha matobe e petraka any amin'ny bebe andriondra izy moa ka samy mifampitaizao izy mianaka e. fa firy taona zany e dia tsy mianatra tsony ve azafady fa be fanontaniana tsy maninona ka 12 taona eo izy e akabaka amin'ity fa vao nisondrotra ho klasy famaranana teo izay mivady moa no miantoka amin'ny fianarany sy ny fiainan'izy sy bebe ralisy ao e. Fa vao mahazo baka eo ange izy dia manohy ny fianarany any an-drenivohitra dia mipetraka ao aminay dia ho avelanareo hipetratr'ery zany le bebe bekrina be efa impiry izy izay ny resena lahatra hoe hipetraka any aminay fa nydidohany ihany ny fikirany ano ny tanindrazany ka efa hatanany izy marina kosa ny azoko azy io ka aloha hitoerany fa vao miakatra ny mirana dia afindrany amin'ny dada sy mamanionjy izy e fa izay fotsiny miantoka ny mpianatra zareo rehetra ary manino ny lany linabe amin'ny momba ny mirana inona moa lesy ny alina amin'izany fa mba manontany sady tsy misy iraraiko an'izany fa le izy hoe avanareo fotsoniko aza miresaka vetivety aloha fa izy ty miantso ty alo mirana manao any iona salama tsara ki fa ndry manakory a salama koa ka efa aizy zany ndry io itaokesam-panana ny lazainareo amin'ny andry zany ve oay ndraso vetivety ary fa andeha mafimafy izay e eny o somary afangany kely lery fity fa efa miandry ao ny mirana voaray deba ny loha be anao lasary zao a tena tsara lesy be loto izy hotsika ty zany a sady midadasika be moko tsy saiditra ty zany e marina zany bosa fa zanoletsy ny fiara dia miditra makosika fa efa nalahatra ao ry zalahy ay andraso fa etsy mataoko e ndao hivoaka eto ny vavady fidirana tena mirafitra izy zany ry beloha asio tiaka mafivery le roa no fandraisana ny bosa zaho e tsy misy mahazo mikely na ndraim-baka ary mandrapatapitry ny kozy a zay milobavy eo tonga dia any ambondrombe avy hatrany omenanao fitenenana ary bosa raha voabe aloha mifankatoavana naseho anylisany manarak'izany a tsy voandro any akorytsika niaraka fa efa hatramin'izay saingy nitoby fotsiny niova sy ny atsara ka eto a dia hiteny mazava fa mienjana ny afiara ataotsika antenaiko fa efa nambarambarany be loha tamin'ny lisany ny projet antsika manaraka ataoko hoe projet satria tsy asan-dresaka rano isam-bolana tahaka ny any rehetra io fa salan'ireny mpandrafitra ireny tsika zao rehefa misy ny asa dia tena miasa kanefa na izany aza dia miezaka tsy mandry andro tsy mandry alina mitadiketrika ya somary amafisoko averina kely ihany le adintsika manaraka eno tsara misy zanaka minisitra any dia hividy volamena ka hiazo an'iny RNC iny tsy avy dia tapahantsika milohan'ny idirany any fianarantsoa nefa ny lalany fa rehefa mivoaka avy eo zany hoe
tsika zany no mila tonga alohan'ny eo fianaratsoa mazava ho azy veo a arahana moramora vateorina izy efa voarafitra izy beloma filotra sy mipetrapetraka tsara ny planina fa ny fanatanterahana sisa no anjarantsika miaraka e ary aza manala izy amin'ny fahovoko vola sy atavy posy daholo vo vita io e ka zay no lava zay ny foy fa meko amin'ny beloha amin'izay ny famarana anazy e efa mazava amintsika daholo ngambo izany voalazany baosy zany a ka mba hamarana antsika azy dia asiotehaka amin'ny refitrevitra be dia anapoka basy avy eo natolotra antsika teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe 12 Desambra nosoratany Laira Kotoarsoa nolalaoviny talenta miozy niaraka tamin'ny Daniel Laira Kotoarsoa Tahina Nantenaina ary Axel nandray feo Roberto nandrindra la teknika Ramseta Tanta nanantotoso Axel 12 Desambra mbola itoy